Ary za ilaza zavatra aminareo raha tsy tafafo mihitsy aloha ny ao anatinao dia tsy tafafo mihitsy ny aty ivelany fa mila mifo amin'ny toetranao ianao dia mifo miaraka aminao koa ny tenanao. Tena faly mihitsy hitondrao anareo ty afatra ty androany. Efa azoko hoe foenim-bolana ity izay dia tiako hoenonareo tahaka ny mbola tsy renareo mihitsy izany satria tiako resahana anareo androany mikasika ny hoe inona no atao raha tady fahagagana ianao ary izany mihitsy no lohateny ty afatra ty raha mila fahagagana ianao etseo. Ka isika rehetra hiaraka ampiatra ny fanetsehana izao. Fanetsehana tsy mitovy amin'ny fandehanana izany, tsy mitovy amin'ny miazakazaka. Manetsika dia manetsika. Ka andao tonga dia ampiarana izany. Tonga dia ataontsika izany. Sao, raha mitady fahagagana ianao, etseo. Ka andeha io didin'ity lehilahy mampalahelo mitsotra eto tsisika izao. Orstiva tena raha tsy lavitra mihoatra izay noveriko izy izany. Tena ny anaranao marina za mampalahelo izany. Ty ilay olona izay voalaza ao amin'ny jaona toko 5 ilay nandro teo akaiky ny fariny andritry ny 7 taona ny andrasan'ny fahagagana. Amiko ray amin'ireo tantara tena mahagaga ao amin'ny Baiboly izany. 7 taona izany tena fotoana lava atoriana amin'ny toerana ray. Tsy anaovana ninninna. Fa voalohany aloha nomboko eo ampitoroteny 12 sika. Tsy maninna izy matory eo mandra-pilako azy rehefa avy eo. Raha eo, mangataka aminao mba hosoranao tokoa iteny ty androany. Ary mivavaka ao mba ho azon'ny olona izany. Sy ho lasa fiovam-piainana ho an'ny olona. Afaka atao amen ve? Mpitoro-teny dia nosoratan'i Solomona ilay olona nanana fahendrena mihoatra ny olon-kafa rehetra. Fa nisy fotoana atao anatin'izany izay nanaovany adalana be. Ka nanaovan'izay rehetra tsy heverina ho vitan'olona akory mba nanana hafaliana. Nanambady be izy tsy azoko mihitsy hoe nahoana ny lehilahy mihevitra fa manome fifaliana azy vehivavy be da be raha ny ray amin'ireo fotsiny dia ampy amin'ny azony olana rehetra tadaviny. Fa izy nanambady marobe, nanangana trano izy, nanana tany izy, nanana volafotsy izy, nanana volamena, nanana mpanompo izy, nanana ny zavatra rehetra izay tsy nanana n'olona mihitsy izy. Ary nanao hoe zava-poana avokoa izany, mety ho levina avokoa izany. Izany rehetra izany dia toy ny misampo-drivotra ihany. Ka ny any amin'ny farany boky mpitoro-teny 12 manaraka ny 7 farany hoy izy hoe re avokoa izany rehetra izany. Ary ny farany izany dia izao Andriamanitra no atahory. Ady izao sy dia rao izy amin'ny fahafantarana azy ary tandremo ny didiny fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Izany no tena antony hamoronana azy. Tanjon'ny fahendren'Andriamanitra izany. Fototry ny zavatra rehetra izany. Loharanony hafaliana rehetra sy ny firindran'ny trangan-javatra tsy milamina amin'izay rehetra ety ambany masoandro. Ady tokony ataon'ny olona rehetra mihitsy. Ary lazaiko anareo fa andiny lavabe izany eo amin'nydika teny hafa. Tsy te-haka fotoana merina izany foana eto fa te-hano hijery trany any an-trano amin'ilay dika teny hafa amin'ny Baiboly ary tiako tsapa severina izany Andriamanitra milaza hoe ninninna olana izay nananao, ny fomba famana izany dia manao izay lazaiko ataonao. Ninninna olana eo aminao, ny fomba famana izany dia tsotra. Tsotra sy aingana, ataovy izay asian'Andriamanitra ataonao. Ary maniry raha mba hahafaly kokoa anareo izany mihoatra noho izao. Fa averiko ihany izany ny fomba famana ny olana rehetra amin'ny fiainanao. Famerenana ny ray ny zavatra rehetra amin'ny laoniny. Fototry ny fahombiazana rehetra. Jereo mampivelatra toetra araka an'Andriamanitra sika rehefa manao izay marina dia maharary aza ny fanatanterantsika izany. Rehefa manao izay heverintsika fa marina sika na dia tsy tonga dia mahazo valy marina avy hatrany koa aza.
mampivelatra toetra araka an'Andriamanitra isika rehefa mitondra tsara ny olona na dia ireo izay tsy manaja antsika aza. Mila mifanaraka mifanahy masina isika mba hampivelatra toetra araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy zava-dehibe ohatr' izany manana toetra araka an'Andriamanitra izany. Ary izany dia midika foana fa ny safidiny ianao ny marina ianao. Ninona fatsapanao. Raha tokony hankafy fahavelomana indray izay ho resantsika amin'ity herinandro ity, fahafenona, fanasitranana sy fiainam-baovao, dia mila manao mihoatra ny vavaka isika ka miandry an'Andriamanitra na olo-kafa nao zavatra hafa koa. Mila mianatra mandray andraikitra isika na koa mamoaka ny fahaizana ao anatintsika ao. Ary ilaza fahaizanareo ao anatinareo ao ianareo izao manana ny fahafahana ao izay rehetra asain'Andriamanitra ataonareo. Tsy misy zavatra izay asain'Andriamanitra ataontsika ka tsy hanomezana antsika ny fahafahananao izany. Ianareo ve a? Tsy misy ilazanao mihitsy hoe sarotra izany. Tsy tokony ilaza ianao hoe tsy vitako izany. Raha ilaza zavatra ihany ianao lazao marina dia manao fotsiny hoe Andriamanitra tsy tianao izany a. Fa ndeha didina ny tendrombohitry-ndromby-folo dia hijery raha toa ka mbola afaka miandry ihany ny fiovan'ny hevitra ao avy eo izay tsisy mihitsy. Mila mianatra mankatoa an'Andriamanitra isika ohabolana fahaenina ny 5 ka hatramin'ny 7. Fao ny tenanao tahaka ny gazela miala amin'izay mihazona azy, ary toy ny vorona miala amin'ny tanan'ny mpamandrika azy. Mandehanana mivitsika ry ilay malaina. Ianao ry olona malaina. Dia nio ny fanaony ka mba endre. Izay tsy mba manana komandy na mpifehy na mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahoviana ny mbola tory ihany ianao ry ilay malaina, raha hoviana no hifoha amin'ny torimasonao ianao. Ny antony itiavako an'ity soratra masina ity dia satria izy milaza fa ny vitsika, le vitsika mainty na mena kely reny izay mandady eny amin'ny fako eny amin'ny fiainany, ilay vitsika mainty kely. Rehefa mifararano dia manangona izay ilainy amin'ny fotoana izay tsy isiany fararano intsony, ary indrindra voalaza fa tsy manana mpifehy zareo. Tia mihitsy ilay tena tiako, manao izay tokony ataona zareo fa tsy misy manery azy hanao izany. Ny vitsika dia maranitra lavitra noho ny olona sasany. Tena soratra masina tsara izany. Raha afaka manao ny marina isika, na dia tsy misy mahita aza, ny anaovantsika izany satria izay no marina, satria izay no voalazan'Andriamanitra, dia manome antoka fandresena amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika izany. Ianareo ve a? Rehefa modinareo dia manana mission izay iainanao ny fiainana mpabe maso ny olona rehetra. Ivelomanao fiainana eo anatrehan'Andriamanitra dia izy rery aza miainao ankasitrahan'olona na ihany koa na afalifaly ny tenanao. Tadavy izay voalazan'ny Baiboly ka amboary ny sainao fa amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra anao dia ho lasa mpakatoa izay rehetra hitanao ao sy izay rehetra ataony am-ponao ianao ho lasa fiainanao. Ary raha vitanao izany tsy mba mila ny fitsiritana ny olo-kafa izany ianao. Tsy mila maniry ny fandresen'ny hafa izany ianao satria azo izay ho anao rery. Zaho Joyce mankany am-piangonana. Nankany am-piangonana efa taonany maro aho mialohan'ny tena nanaovako matra tsara tamin'Andriamanitra. Dia tiako izy, tiako. Tsy tena tamin'ny foko rehetra fa mino an' Jesosy azoko izany hoe fahasoavan'Andriamanitra sy famelana ary famindrampony izany. Mbo marina e, tonga am-piangonana foana ny vadiko izao olona ao. Dia izaho tena nofo amin'ny mandra mihitsy. Tsy tena manome lanja tanteraka ny fankatoavana aloha fa mba manao ihany, fa misy zavatra izay nataoko.
izay mba marina ihany fa tsy manana famelomana andray ny fiainako aho hatramin'izao mbola mizaka ny vokatry ny korotany fahazazako dia tena ohatran'io lehilahy io mihitsy tsy daakeny miandry fahagagana miandry fitserana malailo teny rery aza diso hevitra ianareo misaina hoe ny olanareo hafa mihitsy miavaka amin'ny hafa ianao ka ny tananao zao fa torany lasanao na ny olanao ankehitriny fa samy manana ny olana isika raha jerena dia tao ny any sasany mihoatra ny any sasany ny olona sasany tena nyaina zava-doza teo amin'ny fiainany mihitsy fa ny fiainan'ireo olona sasany dia ao anatin'ny korotana tanteraka ka tsy tafavoaka lavitra ny olana izany mihitsy raha ny an'ny hafa kosa efa mioty fandresena miopampana dia ahoana fa misy inona toetra ny ankapetsahana izany fitiavany tena ny akamaroany izany tsy fahonona tena ihany koa fa miverina foana amin'ny fampanantenan'Andriamanitra izany izay rehetra maniry izany tsy ho an'izay manana ny teny fikasana fotsiny ihany fa an'izay rehetra manao izay lazain'Andriamanitra atao ka azo antoka ny teny fikasana raha tianareo fantatra ny marina ataoko fa tsy ampy mihitsy izay enontsika ny amin'ny fankatoavana hoy aho hoe ataoko fa tsy ampy mihitsy izay enontsika ny amin'ny fankatoavana maheno betsaka ny amin'ny fitahiny sika maheno betsaka mikasika izay ilayntsika avy amin'Andriamanitra maheno betsaka izay mikasika ny fanoherany devoly fa ilayntsika ny miaino mikasika ny fankatoavana fa mpanantenanao amin'ny baiboly dia ho an'ny karazan'olona voatokana ary sika rehetra ao amin'izany karazan'izany sika ilay karazany hoe izy rehetra ny olona rehetra atao amin'ity trano ity dia ireo hoe izy rehetra soratra masina mahagaga izay rehetra mino azy no ovonjena izay rehetra miantso ny anarany no ovonjena ao amin'ny Isaia 40:1 ataontsika ambony izany mba hiarahan'ny rehetra mahita azy laza ny baiboly hoe mitsangana ary izay teny izay midika hoe mifoaza dia mandehana izay ny dikan'izany foaza mandehana mitsangana amin'ny ady saina sy ny fandavon'ny olona izay mahazo anao mitsangana amin'ny fiainam-baovao miazava mamirapirata amin'ny voninahitry ny tompo fa efa tonga ny fahazavanao tsy hoe mbola ho avy fa efa tonga fa ny voninahitry Jehova no miposaka aminao fa mba hahafahantsika miaina an'izany amin'ny fiainantsika dia ny zavatra voalohany mila ataontsika dia ny mifo ary zao ilaza zavatra aminareo raha tsy tafafo mihitsy aloha ny ao anatinao dia tsy tafafo ny any velany fa mila mifo amin'ny toetranao ianao dia mifo miaraka amin'izay koa ny tenanao amen zao Jaona 5:5 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 tsy hovakiako daholo akory izy rehetra fa ndeha mba ho atomboko any afovoambony ihany izany kanefa ho zaraiko aminareo ihany izay voalazany nisy lehilahy nandro teo amin'ny fariny Betesda ny andro fahagagana satria isan-taona ndre mandeha isan-taona ihany misy anjely tonga ka manetsika ny rano izay teo amin'ilay fary ka mitovy amin'ity ilay fary teo ataontsika hoe eto izany Betesda ary teo akaikin'izany dia nisy karazan'olona marary be da be mahandro eo foana dia indray taona izay nisy anjely tonga teo dia tsy haiko hoe ilay anjely ve manondro amin'ny fanondro ny rano fotsiny sa ataony ahoana izany tsy haiko fa ilay izy tonga dia lasa rano magagaka izay mianjera voalohany latsaka ao anatin'ilay rano rehefa etsena ilay rano no mandray fahagagana dia ataoko fa avy eo tonga dia lamina indray ilay rano dia izay no izy olona ray ihany isan-taona fahagagana ray isan-taona zao dia tonga Jesosy fa nisy lehilahy ray teo 5 izay efa narary nandro teo ny fandrombaka foana nandritra ny 7 taona natory teo ny fandrombaka nandritra ny 7 taona
ty lehilahy eto ty. Fa Jesosy ny laza zava-mahagaga tamin'ity lehilahy ty. Raha nahita azy nandro Jesosy, izay malala fa efa ela izy ny tamin'izany toerana izany, dia hoy izy taminy, dia ho sitrana ve ianao? Tena fanontaniana manahoana re zany? Dia ho sitrana ve ianao? Fa Jesosy mbola nandeha lalindalina kokoa, hoy izy hoe tena efa te ho sitrana mihitsy ve ianao? Ary ny tena zavatra nahagaga dia ilay mararina maliazika nanao hoe ty mba misy olona mandroboka amin'ny rano mihitsy, dia mananana foana fa isak'izay mba handeha dia misy misisika foana eo alohako. ka rehefa niteny azy Jesosy hoe te ho sitrana marina ve ianao, dia hoy izy hoe tsy misy olona mandroboka eo amin'ilay rano. Miandrolo-kafa izy ianao izany ho azy, ho ianao hoe Joyce mbo avelao ilay marary fa tsy afaka angizy. Te hilaza zavatra aminareo aho, raha 7 taona tena afaka ankisakisaka lavitra be aho. Zany hoe raha 7 taona ianao no mihetsika kely fotsiny isa-taona, zany hoe 523 andro ny etsehana, kely fotsiny ary. Fa ny any mba lazaina tamin'i Jesosy dia hoe tsy misy olona mba hitondra eo amin'ny rano raha mba manandrana mandeha eo alohan'izy ireo aho. Fa Jesosy tsy mba nilaza hoe mampalahelo ianao, tsy mampino aho mihitsy hoe nandro teto, efa 7 taona dia tsy misy olona nitondra anao amin'ny rano mihitsy. Tena mba lozo izany, Za mihitsy tena ratsy izany sahoana, tena ratsy mihitsy. faly efa manomboka mitovy jery sika. Fa izao no azony, izao zany efa azony, angamba nitomany izy teo. Zao Jesosy tena tsotra sady tia everiko hoe zao angamba ny lazainy tena tsy mbola nahay loza ohatr' izany aleo fa vahako ny olanao androany. Fa zao lazainy Jesosy taminy 9 hoy Jesosy taminy, mitsangana, mitsangana, mitsangana. Eto ny fandrinao dia mandehana. Ndana mody miaraka amin'ilay korotana nataonao nandritra ny 7 taona teo, mialahy teto dia mandehana amin'izay, mitsangana. Fa lazaiko anareo tsy haiko hoe avy aiza ianao na izay laninao mba ho tonga teto izao. Fa izany no tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra, mitsangana. Mialahy amin'izay fandrinao eny ka iandrasanao olo-kafa foana anao izany anao. Fonahy amin'ny tenanao satria olo-kafa foana no mandeha alohanao. Tsisy olona nampianao izany. Mila mifoha avy ao anaty ianao, ary ny fomba fanairanao ny avy ao anaty dia ilazanao hoe tsy raharahako izany nitranga tamiko tamin'ny lasa, mety tsy nanana fiatomboana tsara fa manana fiafarana tsara. Za tsy haina fiainana manitra sy mahamenatra izany. Tsisy ambinina ny fiadiana entina melezana ahy, ny lela mamitaka rehetra entina noerana hitsarana ahy, dia tsisy ho amarinina izany. Tsy mba ho rambony aho fa ho lohany. Dia isy afokely rehatra ao an-kibonao, ka anao hoe izalay izy rehetra. Ka raha misy olona efa nafahana tamin'ny trosa dia za koa afaka mitrosa. Raha misy olona mitondra fiara vaovao, za koa hitondra fiara vaovao. Raha misy olona mipetraka amin'ny trano tsara, za koa hipetraka amin'ny trano tsara. Raha misy olona tena mpakatoa an'Andriamanitra, za koa mpakatoa an'Andriamanitra. Sika tsy mila hoe mipetraka eny dia mamaky boky ny maraina miaraka amin'Andriamanitra.
izay to tantaralay mpanomeny zavatra rehetra dia mba manompo eny afaka manompo azy amin'ny fotsika rehetra sika afaka mitady azy sika afaka mandeha mifanatrehany sika afaka mahafantatra azy sy ny hery ny fitsanganany sika afaka ny mpanova ny tontolo isika afaka ny tonga olona mpanampy ny olona maneran-tany sika ny tsirairay avy amintsika mihitsy afaka mivoaka amin'ny eritreritsika sika ka miaina fiainana tsara tsy afaka nandeha izy fa afaka netsika tsy nampaninina azy tsy nety teo aminao fa mihetsehanao zany hoe efa nosainiko zany nandritry ny 7 taona afaka ataoko zany hatreny amorony fary io ary afaka ho tena kaikeliny rano mihitsy fa raha fa manetsika ny tanany eny anjely tonga dia latsaka dia anao hoe efa milatsaka aho ka ho sitranao zany fa tsy hijanona amin'izao itsony ho an'ny rehetra hoy jesosy zany fananganana ny matsy fiainana izay mino tsy hisy very fanana fiainana mandrakizay zay rehetra mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mba hisy diso fanantenana na ho kivy mandrakizay indraindray sika miala fa jinja zay afafy sika amin'ny fiainana tiana na tsy tiana jinjaitsika zay afafitsika za tsy milaza akory hoe ny olanao rehetra dia adosoina avokoa tsy zany ny tiako lazaina fa rehefa tonga ny fotoana zavo tonga ny fotoana izay nanomboako ny alalan'Andriamanitra dia ninarantsika ny manao ny marina raha manao ny marina foana ianao dia azo ny vali marina koa lazaiko fa raha manao ny marina foana ianao dia azo ny vali ny marina raha manao ny marina foana ianao dia azo ny vali ny marina zany akory tsy midika fa tsy andalo fizedrana ianao zany tsy midika fa tsy andalo fahasairana ianao zany tsy midika fa tsy aninanao ny olona zany koa tsy midika fa tsy mamela heloka olo ianao zany tsy midika fa tsy isy fitsarana tsy marina sy fotoana sarotra amin'ny fiainana betsaka olon-dratsy eto tany fa eto ilaza aminareo hoe isaky ny voaratra ianao ny Andriamanitra izay miainao anatinao anasitrana anao isaky ny voailikilika ianao ny Andriamanitra izay miainao aminao anandratra anao indray isaky ny mandalo fakiviana ianao io Andriamanitra io ihany no ampahery anao lazaiko anareo ahoana raha mifo avy eo anaty ianao firy aminareo no mahazo lazaiko raha milaza hoe mifo avy eo anaty raha taitra ny ao anatinao ao tsy misy olona tohitra anao ety ivelany raha mamafy fankatoavana tanteraka isika dia iova iova ho amin'ny tsara ny fiainantsika raha namafy tsy fankatoavana isika dia ho azontsika daholo ny karazam-pahantrana inona ny fandraisana andraikitra zany dia midika hoe mamaly ny fahaiza-manao izay ao anatinao famoana ny fahaizana izany zany midika hoe antsoina mba hanome ny hafa dia amaly ny hafa indray andraikitra ao anatin'ny fahadisoana andraikitra ny fitondrantenanao fa inona no ataontsika manao fialanantsiny foana za fa manina ianao no kisitina be masosotra ny azako androany dia fa manina ianao sarotra irana be zany tena tsy metimety zany fanaovana fialana foana zany fialana olana fotsiny izay ataoko ataonany maro anamarinana izay nataonao anaovanao ny adidinao hahafahanao misafidiny marina sy ny diso andraisanao ny andraikitrao fa raha tokony ho mpandray andraikitra dia lozantsika mifanandrina amin'ny zavatra hafa raha tokony ho fandraisana andraikitra mivantana zany dia manomboka manome tsiny tady fialana dia tsetra ny tenantsika fotsiny dia mamafy filoha dia feno fangidiana anaty sika fankalana tsy famelana karazana toetra ratsy sy zavatra-dratsy rehetra ary indrindrindra mametsiny olo-kafany amin'ny olantsika maninona ary izy nandro tena andritra 7 taona tsisy olona afaka nanao azy tao anaty fary mihitsy ve tsy fahatsony zany satria tsisy olona nitondra azy teo maninona ary izy ny tsy nietsika satria izy tena sahirana loatra amin'ny fiheverana ny olona rehetra izay lasa teo alohany ary malahelo teny rehetra satria ny fiainany dia tsy mba mifanaraka mihitsy amin'izay niheverany azy fen'olona mititra nyity mangamba ny fiainan'izy ireo tsy mba mifanaraka amin'izay naivany azy
fa izay tsy midika fa tapitra amin'ny fiainanao zany akory tsy midika fa tsy afaka manana fiainana misandratra ianao fa manana voavolazaina aminareo andriamanitra afaka manatsaranyio ary na dia nikorotana zay planina nanaovanao azy taloha dia lehibe andriamanitra ka afaka manome planina be anaovany azy tsara lavitra noho izany ary tiako ny azy zany tiako izany